zany amin'ny vovoan'ny finoana iny fa fahombiazana io no nentin'ny Madavision amin'tinana ireo 10 andro ny sin'ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay notanterahany tetsy amin'ny stade Alexa Mamasina ny 20 martsa hatramin'ny 2 aprily lasa teo jerentsika indrindra ary ny fanadidina. Fahombiazana io no nentin'ny Madavision namitinareo 10 andro ny sin'ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay nitanterahana tetsy amin'ny stade Alexa Mamasina ny 20 martsa hatramin'ny 2 aprily lasa teo. Nikatona maly tokoa ity hetsika ity. Tonga maro ireo mpitsidika manoloana ny varoboba maro samihafa natolotra ireo mpandraraha efa oronjato navondrona tao amin'ny Mahamasina. Tonga maro ny mpitsidika na dia tsara fa nisy fiantraikany aminy fivanitoerana ny azo ambara dia mora ny entana teky amin'ny grande braderie nefa ny tena nanao fianamby tokoa ny varotra miezaka nanome fahafaham-po ny mpanjifa ary raha ny stand na participant tena nafarotolona dia ny sakafo satria maro ny grande marque izay tonga tetsy amin'ny grande braderie tena nanao promotion nanao fianambidy. Isan'ny lara-pamehan'ny Madavision ny fanomezana fahafapohatran'ny mpanjifa amin'ny alalany fitondrana fanavaozana isaky ny hetsika vaovao. Amin'ny faravolana meo avy zao araka izany no natanterahana ny andiany natokana ho an'ny fetiny ireny amin'ny la grande braderie de Madagascar araky ny nambaran'ny Madavision an-trany ary averina etsy amin'ny lapa fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ny hetsika. Dia iny fanadidiny ireto klasy toko vavy no entiko isarana amintsika ny tokantrano any ary manakatona koa ny fampahalalam-baovatsika teto amin'ny fahitalavitra matv eto amin'ity alina ity isaorantsika tany tokantrano tany nahitranjery hatramin'ny farany mamin'ny fotoanao ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.